Naneo hevitra mahakasika ny raharaham-pirenena ny Prime Ministre teo aloha Andriamato Monja Rondefo nisy ny fionany tamin'ny mpampalalava vaovao tamin'ity androandroany ity ary hevitra maromaro no naposany tamin'izany. Miayainy mety hisy ny fipoahana ara-tsosialy raha toa tsy misy ny fandraisana andraikitra ny mpanao politika, hoy ny Prime Ministre teo aloha Monja Rondefo. Nosoritany fa tsy ampy ametrahana fitoniana politika eto amin'ny firenena mididina avoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panondrenany. Ny décision izay navoaka ny ACC na avy moa tsy fantatro tsara izay nilazana azy teo dia tsy ampy ametrahana ny stabilité politique na ny fahamarinatoerana ara-politika izay katsahany rehetra amin'izao fotoana izao. Rahantsika mahatadidy angambany fa za koa nge nisy fotoana voakasiky na avy na ACC tamin'ny fotoanandrony nefa ny rehefa tsy voajany ataontsika hoe ny androm-panjakana anankiray tamin'izany fotoana zany dia ny présidence ny transition dia hitatsika fa tsy maintsy misy ny fifandeferana. Za moa zany tamin'izay dia nandefitra na dia nilaza ny ACC fa hoe tsy maintsy tokony mijanona amin'ny toerana ka iza raha no andefitra amin'izao ny fiadidinan'ny république ve sa ny député. Dia eo moa zany no hitrangany le resaka hoe pacte de responsabilité. Le pacte de responsabilité indray amin'ny fahitanay azy dia tsy mametraka an'le stabilité politique ihany koa raha tsy misy exécutif tampon, zany hoe zany tsy maintsy misy androm-panjakana ataontsika hoe tsy hoe sacrifié fa hoe tsy maintsy misy androm-panjakana manelanelana an'izany zavatra rehetra zany zay vao ahatongavana amin'le hoe fahamarinatoerana ara-politika. Ka ny fanontaniana mipetraka amin'izao fotoana zao iza tokoa moa zany no maka initiative ahatonga atsika angaikaingana any amin'izany fahamarinatoerana ara-politika zany, satria araka le fanontaniana teo hoe raha ohatra ka hoe tena inona moa atoandro fitery ronono moa filaza azy dia hoe ilaozany omby miahaka ka le omby miahaka zay zany io le ainay aiko ho explosion sociale satria le vahoaka zany efa mahatsapa fa ny androm-panjakana misy eto amintsika dia tsy miahy ny zavatra manahirana ny vahoaka malagasy. Mitaky nisy ny fampiresana amin'ny samy mpanao politika Front National nantoko monument. Ny mpanao politika hoy izy no nametraka ny olana ary tokony mpanao politika ihany mamany krizy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao.